raha ny zavanisy tao amin'ny tanàna ny Mahajanga dia saika nikatona avokoa ireo toeram-pivarotana tao amin'ny tanàna tamin'ity andron-droany ity, indrindra fa ny mpivarotra sakafo toy ny hena, niteraka fanararaotana ho an'ny mpivarotra izay nanatanteraka ny asany nefa izany satria dia nahitana fiakarany tokoa ny vidin'entana teny an-tsena teny, isan'izany ny hazan-drano. Fa iverina eto an-drenivohitra kosa isika tsena ny teny Mahamasina tamin'ity andron-droany izay nisin'ny eclipse ity, maro ny mbola nanatanteraka ny asa fitediavany tamin'ity andron-droany ity. Ny zava-nisy teny Mahamasina teny sy ny teny Ampefiloha sy ny manodidina azy teny no entina amintsika ao anatin'ny desarty. Tsy nahasakana ny fitadiavana nataon'ireo mpivarotra ny fisian'ny eclipse toy isaky ny alakamisy dia nisy ny tsenan'ny Mahamasina. Maro ary ireo olona ny fanerasera sy ny fanaretsaka teto ary efa ny vimina ny solomaso eclipse hijery ny fiainana ny masoandro sy ny volana. Efa misy takona efa enkara angamba karaha mahafinaritra aloha satria mbola tsy fahita firy efa misy takona amin'izao efa eo amin'ny enkara eo angambany zao hita mihitsy kely mbola pahatelo za ve vao voalohany efa nahita tamin'ny anina fa ty zao no afinaritra satria hitanao mihitsy ny fetim-boany fa tsy azo jerenena be kely se dia ikatony o tsara zay aho nahita hatramin'izay. Raha naresaka kosa ny teny Mahamasina dia nangindra ny teny amin'ny faritra Ampefiloha iny saika nanakatona tsena avokoa ireo magazay teny an-toerana.